Eny ary mpijery ajaina dia tolorana ny araba indray no izay mbola tafiaraka aminay ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv zao amin'ity takariva ity, asaina ampitiavana reno anjoy hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika. Tontolon'ny trangam-piarahamonina ary ny isantarana ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Grossiste iray tetsy Besareto no nirehitra omaly alina ka etam-barotra amin'ny tetibidy hatrany amin'ny 80 tapitrisa ariary no may. Andeha ary hoarantsika ny sary sy ny fanatetiana. Orakoraka, tabataba ary ikika sy anjovonjy, izany no re tetsy Besareto omaly alahady alina ny fo alatsinainina nodidina ny tamin'ny 2 ora sy sasany maraina. Nikoropaka ny rehetra nahita ny afo joalajoala avy ao amina trano iray teny antoerana izay toeram-pivarotana roa samihafa. Ny iray dia fivarotana sady fisotro toaka, ny iray kosa dia grossiste sady fametrahan'entana. Maitsy nisy ndraisina ity farany ary tsy nisy niangana ny entana rehetra tao anatiny. Nisy ihany koa ny efitra fametrahan'entana tao amin'ny rihana ambony izay maitsy nisy ndraisina ihany koa. Araka ny fahitana ny teny toerana dia tao amin'ity grossiste mihitsy no niandohan'ny afo ary nihitatra tamin'ny efitra sasany sy ny tany ambony rihana. Raha ny tombatombana dia mahatratra any amin'ny 80 tapitrisa ariary ireo entana may raha ny fanazavana izay nentin'ny tompontsena. Nisafidiny tsy nalaina sary vokatry ny vonana azo azy sy ny fianakaviana moa ity tompontsena. Mahita ao anatin'ity tsena avokoa ireo karazan'entana maro samihafa toy ny sigara, savoiny, biscuit, kahe, akora fanamboarana mofomamy izay mitetibidy hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary sy ireo entana hafa maro samihafa. Ny galina tinaterana ny mpamonjy voina fotoana foimonjy taorian'ny antso voarena izy ireo. Nanahirana ny namono hafa raha ny fanazavana izay voaray satria dia maro loatra ireo karazan'entana ka napitatra ny afo tao anatin'ny fotoana fohy. Naharitra ny famonoana ny afo raha ny hita teny an-toerana ary na io maraina io azy dia mbola hita fa mbola tsy mahatsara ny afo. Tombana ny mponina trano fa manodidina tamin'ny 12 ora alina no nanomboka nyrehatra ny tsena saingy ny andro alina ka dia ny afo ny joalajoala taty ivelany no nanaitra ny rehetra. Nanoloana ny zavan-tseho sy hitan'ny mponina dia miahiahy amin'ny mety fisiany zavatra hafahafa izy ireo. Tao amin'ity grossiste no niandohan'ny afo ny vaovao voaray saingy ny nahavariana ny rehetra indrindra ny tompontsena dia tsy nikatona tamin'ny tokony ho izy ny indim-baravaram-by. Nisokasoka ary nisokatra ho azy ity varavaram-by raha ny mpamonjy voina saika moa izany. Niditra ny tompontsena ka ny toerana fametrahan'ny vola no jereny voalohany. Tsy tao intsony ny vola mitetina 8 tapitrisa ariary. Raha ny fanazavana trano dia varavaram-by roa samihafa fa no sokafana vao tafiditra ao amin'ity tsena ity. Ity varavaram-by faharoa nefa dia tsy mipetraka teo amin'ny toerana intsony. Miahiahy tokoa araka izany ny mponina sy ny tompontsena fa norobain'olon-dratsy izay tsy mbola fantatra treto ny vola be dia nodorana ny trano avy eo. Io maraina io dia ny fametana ireo andian-jatovo teny amin'ny manodidina nanampy ny tompontsena namoaka ireo entana izay mbola mety ho avitra sy nanondraka ranon'ny afo tsy mbola maty. Nilaza tsy hijano eo ny tompontsena fa hampiakatra ny raharaha ka ametraka fitoriana eny amin'ny mpitandro ny filaminana.